araka ny fandaram-potoana zany amin'io no farany hiatrentsika ny herinandron'ny fanahy masina ary raha mbola sitraky ny tompo dia ny amin'ny taona hoavina zany tsika miaona zany ary hiaona amin'ny tompo amin'ny alalan'izany herinandron'ny fanahy masina zany. Mandrakariva dia rehefa resaka hoe herinandron'ny fanahy masina no resahina dia saika any amin'ny filazantsara epistily no raisin'ny olona fa ndao zany an'io satria zava-dehibe loatra ny voalaza ao amin'ny Samuela. Tamin'ny Samuela voalohany toko 7:20 ny andiny 7:20 hatramin'izay namakintsika azy teo hatrany amin'ny andininy farany tena zava-dehibe riavana koa io no hitondrantsika ny fampianarana zany fanazavana ny amin'ity takariva ity. Samuela voalohany ny toko 7:20 ny andininy 7:20 satria ny fotoana manampetra ihany tsy amerina ny hamaky azy intsony fa tonga dia anazava avy hatrany zany isika. Tena tantara mampihodinkoditra zany hoe mampangitakitaka mampihoronkoditra no zavatra hitantsika eto kanefa kosa tantara ihany koa nefa andraisana lesona tsara sy mahafinaritra. Inona moa zany eto amin'ity Samuela ty? Raha ny Samuela faharoa dia mitantara mahakasika ny ireo mpanjaka samihafa fa ity Samuela voalohany kosa dia mitantara indrindra ny amin'ny ireo mpaminany sy ny asana trena tao anatin'izany koa ndeha ary ho jerentsika ao anatin'ity fotoana voafetra ty ireto zavatra anankiroa reto. Ny voalohany amin'izany dia zao hoe ny asan'ny fanahy masina dia mandrava ny hefitry ny fisarahana. Zany voalohany. Ny asan'ny fanahy masina dia mandrava ny hefitry ny fisarahana. Ary ny faharoa, ny asan'ny fanahy masina dia manefy ny olona ho tsara. Ny asan'ny fanahy masina manefy ny olona ho tsara. Ireo zany no resantsika riavana. I Saoly ilay nanao antsoantso ary tena ny antso mafy tokoa teo anivon'ny vahoaka zay noentiny satria izy no mpanjaka manoloana ny antsojay na ny firereana ny fanambonian-tena ny fisaona ho zavatra nataon'ny Palestina tamin'ny alalan'ilay goavambe dia fahintsika loatra i Goliata dia tena ny antso vonjy mihitsy ny mpanjaka resy lahatra fa hopotika ny fireneny raha tsy misy sary fanandrina amin'izany lehilahy goavambe zany tao anatin'izay nanolo tena tsy ny ambahamba i Davida fa hiady amin'izany lehilahy goavambe zany. Fantatsika ny tantara fa rehefa ny fanandrina izy ireo isaoran'Andriamanitra fa raha nitoko tamin'ny heriny zany Goliata fa Davida kosa nitoko tamin'Andriamanitra dia ahitantsika fa nandresy zany i Davida ilay nitoko tamin'Andriamanitra. Ary zavatra kely tsy ohatrany tsy dia misy dikany loatra aza no nahatonga i Saoly lasa ny fofo ny ainy Davida atraiza nataony azalambo fitentsika azy ny enjena atsiaro zany ohatrany hoe zavatra ratsany no nataony Davida ohatrany zavatra ratsy. Inona ilay zavatra natonga azy nivadika? Tsy zaka ny hiran'ny olona ny vetsovetsin'ny olona fanambaran'ny olona dia nilaza hoe i Saoly nahafaty arivoarivo fa i Davida kosa nahafaty alinalina. Zavatra ohatran'izany ve dia mampivarahontsana mampikorontana zavatra ohatrany tsy misy dikany zany hoe irane zany ina nataorana amin'izany ina nampifadika ny Saoly tamin'izany kanefa izay riavana no niteraka fiovana teo amin'ny Saoly ka natonga azy nitady ny fomba rehetra zay ahafahany mamono sy mandatsakaina any Davida kely izay nanavitra ny vahoaka zay noentiny zany mpanjaka zany. Hitantsika zany amin'ny andininy voalohany dia zao nambarana amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny toko 7:20 tiany.
ary Saul niresaka tamin'ny Jonatana zanany sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay ahafaty any Davida. Fa Jonatana zanak Saul kosa dia tia any Davida. Zay zany nanaovana fanambarana mihitsy, tsy maintsy vonona io ary tsy maintsy fatiko io. Tao anatin'izay nirehetra ny fahatezerana ary tamin'izany nampahatsahivany i Jonatana azy. Eo amin'ny andeniny faharoa dia milaza izy, orikakio io David inge tsy nanao ratsy anao izy mihitsy azany nanavitra ny firenena niady tamilay Filistina goavambe ary nandresa azy, tsy rariny venao raha isotra azy. Dia tsy nanaraka an'izany izy, tsy zany nataony, fa niziriziry tamin'ny heviny izy ary nitady ny fomba rehetrarehetra izay ahafahany hamono an'izany Davida kely lay nanandratra ny firenena. Ry havana, tsy resaka lava makasika an'izany tsika satria tsy zany loatra koa ny tiantsika ho ambara fa ny amin'ny ilay fanahy masina. Rehefa zany ny hevitra tao amin'ny tao amin'ny Saul, ny hamono any Davida, ny hahafaty any Davida. Jereo fa niova ny zavatra taty aoriana, satria rehefa nandeha izy tamin'ny toerana atao hoe aiza anaran'ilay toerana, mazava izy eto, mazava tsara fa toerana zay tsy dia mba malaza loatra kanefa misy antony goavambe hotantsika rehefa aveo tao Nayota zany. Tsy hoe Mayota, so de mieritreritra koa nao tao Mayota zany zareo, tsy tao Mayota fa Nayota. Zay zany Nayota zany sasany, Nayota ho sasany, tsy manina zay lazana azy, na joba na juba mety jiaby zany io. Fa eto hoe Nayota zany na Nayota tao zany toerana. Io toerana io toerana ndiavana tena toerany tao hoe tanànan'ny Jentilisa. Izany tanàna Nayota zany, tanànan'ny Jentilisa. Ary magaga eo ny asan'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra, fanamasin'Andriamanitra. Na ninona tsy any amin'ny tempoly na any amin'ny tanànany reto jiosy reto, any zany nataony fampiresana tany Davida sy Samuel nandositra. Fa any zany zareo nandositra ny lefa tany satria voalaza ao aloha zany zay, nitsoka tany, niery tany, niafina tany zany zareo. Any amin'ny tanànany Jentilisa any no nandeha. Fa nanina nandeha tany? Misy antony zany zay. Any izy reo. Ary rehefa tonga tao, jereo fa rehefa narahantsika famakinany soratra masina teo, manomboka amin'ny andinin'ny faharoapolo nagaga. Fa intelo zany i Saul naniraka olona ho any amin'ny Davida isambotra azy. Ary ny olona nanambara fa hoe aiza ny misy an'i Davida? Ao Nayota zany. Ao zany izy mipetraka miaraka amin'ny Samuela. Kanefa zao, rehefa ny raha nanakany zany re olona reo nandeha ny voalohany, rehefa tonga tao Nayota, inona zavatra nisy? Niasa tamin'ireo ny fanamasin'Andriamanitra. Naninona? Lasa naminany zany, lasa nitodika amin'Andriamanitra. Nandeha ny faharoa, dia mbola zay ihany, niasa tamin'ireo fanamasin'Andriamanitra. Ary nandeha ny fahatelo, mbola tahaka zay ihany. Ary ny farany, izay tsy kely indrindra, Saul anatin'ny fahatezerana, anatin'ny hitantsika tsara amin'izany. Alao izaho mihitsy niala amin'ity sezako ty, amin'ity lapako ty, izaho mihitsy andeha hitady azy. Rehefa hita zany tonga dia vitaiko ny aminy. Zay zany eo. Niseho azo mafy zany izy. Fomba fitentsika azy hoe niseho azo bombe zany, te azo zavatra zany, niseho milay. Zay zany. Kinanjo, rehefa nandeha amin'izay, tonga teo. Nanina koa? Niasa taminy koa ny fanan'Andriamanitra. Rava teo zany ny hefitry ny fisarahana. Rava tanteraka mihitsy. Raha nieritreritra fa andeha hisambotra i Davida nidiagna tany, nefa lasa ilay fanahy niasa tamin'ny Davida, niasa tamin'ny Samuela, niasa tamin'ilay iraka reo, niasa tamin'ny Saul ihany koa. Anika izy ary tena nahazo tombony. Nahazo ny tombony satria tsy nahatsiaro tena. Donc mafy zany asan'ny fanahy masina tao aminazy zany, tsy nahatsiaro tena mihitsy aza ny afarana. Ary vokatra an'izay ry havana, vokatra an'izay tsy tanteraka ilay fikasana tao aminy, fa rava zany izay efitra teo amin'ny resaka fisarahana zay. Ary zany manambara
fa Andriamanitra ny fidan'io toeran'io mampatsiahy itsika teto Madagasikara tsara ovy tsara. Raha tonga teto nge ny missionnaire tamin'ny fotoanandro 200 taona lasa ary azo ambara fa hoe raika sy 200 taona lasa zany zay dia tena toerana maizina zany teto, toerana maizina. Ary tamin'ny fotoanandro eny koa nifidy Andriamanitra teto Madagasikara no nifidianan'olo anankiray, fianakaviana anankiray izay tena nanehoana ka nilatsahany fanahy masina raha iraka avy aty Antananarivo andeha hoany amin'izany mpanjaka zany le mpanompo sampigoavana be ndrany mpanjaka tsy maintsy miona amin'ireny Solambo. Kinanjo rehefa tonga tany dia isaoran'Andriamanitra fa naninona zavatra hafa no nitranga. Lasa reny Solambo ndray zany lasa niovan'Andriamanitra ka nandoro ny ody, nandoro ny sampy ary nivavaka tamin'Andriamanitra toerana tsy nampoizina any Ambatoreny Soatanana. Ny asa tao fanamasin'Andriamanitra ka ny toerana zay iasan'Andriamanitra, toerana zay anomezan'Andriamanitra ny fanahiny masina tsy maintsy misy fiovana riavana. Niza naiza rehefa toerana zay anomezan'Andriamanitra ny fanahiny, iasan'Andriamanitra nalalany fanahiny tsy maintsy misy fiovana zany ao ary misy fandravana, misy fanamboarana. No zany raha niatrika zany tsika zany zao ny herinandro ny fanahy masina mino marimarina atsika fa teto zany fanahy masin'Andriamanitra ny asa teto. Dikan'izany ny zavatra andrasana, ny zavatra tsy maintsy isy zany zao dia ny fiasan'Andriamanitra handrava, hanova atsika ndray ho amin'ny fahatsarana, mandrava ny efitra ny fisarahana. Ary jereo fa rehefa nitranga ny tantara teo amin'ny soratra masina teo amin'ny epistily mazava tsara mihitsy ny lazany azy fa ny tompo dia efa nandrava mihitsy izany efitra ny fisarahana zany ka nitenenany mazava tsara ary nantranterina fa tsy misy ntsony. Ina ny fomba filaza azy? Na jiosy, na grika, na andevo, na tsy andevo, na lahy, na vavy, fa manina iray ihany isika rehetra ao amin'ny tompo. Zay zany ambara rava zany ny fanahy masina rehefa miasa amin'ny toerana anankiray tsy maintsy manova. No zany raha miasa eto amintsika isotry fitiavana zany zao ny fanahy masina dia tsy maintsy manova atsika izy ary mandrava ny efitra ny fisarahana. Ravitra anankiray ravana tiako mba ambara amintsika ary tsy fantatra moa ny tompontsika io dia mahay zavatra mahagaga tokoa zany hoe mandrava ny efitra ny fisarahana zany. Tamin'ny fotoanandro dia teto zany zahay no nanao stage, tsy hoe teto amin'ny fiangonana ty fa teto Antananarivo ary tsy ambarako le fiangonana fa hainareo tsara, hainareo loatra ho any mahay tantarana zany fiangonana zany satria za teto inefatra no tendrena amin'ny fiangonana nanao stage zany. Ary tamin'ny fotoana zay mbola nianatra zany saika ny toerana mafampana rehetrarehetra dia rehefa tonga ny latsinainy manao tatra zany ny mpianatra hoe inona zavatra nisy tany eo natreny mpampianatra zao ny zava-nisy tany zao isaka ny misy ny toerana mafimafy reny dia miteny zany ny tale tamin'izany tale pasteur Totozafy dia manao hoe aleo ndray zany anao mialany fa alefa mandeha zany pasteur Bruno izy ndray zany alefa isaka ny toerana mafimafy tamin'ny fiangonana anankiray ty eto Antananarivo zany hoe mahatsara fa mandrava ny efitra ny fisarahana. Rehefa nahazo taratasy avy tamin'ny toeram-panomanana andeha anao stage amin'ny fiangonana io, vao tonga teo zany diakona anankiray zany no nahita zao satria za nandeha tonga loloha zany satria tsy tiako le batara zany, tsy tiako ny tara fa tiako zany mba tonga loloha zany. Rehefa tonga teo dia zao ny teny nataony, anao moa zo aiza? Zaho any rany Jesoa handeha hitariky fanompom-pivavahana eto ary hampandray eto aminareo zany androany. Azafady ozy izy tsy mbola misy olo tahaka anao zao no niakatra tamin'ny polipitranay. Zay zany teny, tsy mbola misy olo tahaka anao zao niakatra tamin'ny polipitranay. Dia oza hoe fa mba polipitra manahoana zany polipitranareo zany ambarako azy, sao dia mba tsy niany Jesoa zany. Dia tonga koa anankiray zany dia konareo zany teo mandroso anao zany ao amin'ny trano fisainana zany tsika niditra amin'ny trano fisainana. Zao koa nambarany anankiray
anao zany paster andeha teo izy eka oa tsy mety aminay ozy izy fa maninona oa tsy mety aminay nanontany zany fa aveo hoe ino o anaran'ity fiangonana ty fa fiangonan'i Jesosy Kristy dia nambara le anaran'le fiangonana raha fiangonan'i Jesosy Kristy ty oa zandroany tsy maintsy miakatra amin'ny polipitra ao ary tsy maintsy mitory-teny mampandray anareo tsy mety aminay zany ozy izy dia tonga moa zany ny fotoana dia vorotao zany diakona iomana zany ny monomonina zany ny monomonina dia raikitra ihany tamin'ny andro iny somary tarakely tokony nanomboka tamin'ny sivy ny fanompoam-pavahana efa amin'ny sivy sasany vao nanomboka noho ny adievitra tao amin'ny trano fisainana mafy zany na rava zany fiangonana nanondro taratasy ireo na mitonena taratasy teo tsy azonao sokafana fa omeo any taleny toeram-panomanana tsy maintsy tongany ty oa rehefa tonga tamin'ny tany tonga dia nivakina dia zao hoe zahay tsy mila an'igny paster igny tsony fa fady anay paster tahaka an'iny zay atao anatin'le taratasy fady anay dia ozy paster tamin'ny talia tamin'izany hoe ahoany seo izy mbola andesa tsy andeha zany mitsy vao maiky andehanako any aleo zany dia mandeha lasa le zany andeha tonga te jerena mbola avy koa zany aladerin'iny tena nakakory mbola anao ihany avy aty izy anga tsisy olo hafa mitoeram-panomanao tsisy mpianatra hafa dia tsisy ao fa za ihany raha ny tompony akaty fa tsisy koa ao fa za ihany dia ateo zany dia niasa zao ry avana natao tamin'ny pasika 2007 satria ny mahazatra ny fiangonana io ny w rehetra voalohany otran'izao zany tsy misy olona mahazo mipetraka eo fa voatokana io toerana io voatokana hoy zao hoe zao nambarako andreo amin'ny pasika oa nambarako tamin'ny filazany raharaha dia zao amin'ny fandaminantsika tsy azo ataontsony mametraka baiboly mialoha fa itsika dia mitovy ihany zay mametraka baiboly mialoha eo amin'ny seza dia aoroko ny baiboly zany ho niasan'ny diakona ka any amin'ny trano fisainana izy maka azy rehefa mirava ny fiangonana ny oraka ny fiangonana tsisy an'izany no sasany tsy mety zany dia tonga aloha be zany za am'izay mampiditra ny olona zany ny olona tonga voalohany ampidiriko manomboka avy aty zany na sesy mandeha ohatran'izao ny lamina tsara feno ny fiangonana tonga am'izay le mpijaikijaiky avy any erikerika zavagna fa feno zany toerana rehetrarehetra raikitra am'izay ny raharaha soragna ny tompo soragna ny tompo fa niasa Andriamanitra niasa tamin'ny lalan'ny fanahy masina satria ny olana tamin'izany te hanao vondrina tahaka zao ny fiangonana efa tsy ombotsony te hanao vondrina tahaka an'izao zany zareo fa ny olana dia zao hoe iza nipetraka ao ambony ary iza nipetraka aty ambany enjana tamin'izany raha ireo sasatra petraka antsika any ambony ambany moa tamin'izany tonga dia tsoroko tena tamin'izany hoe raha ireo maintotra nipetraka ao ambony ohatrany hoe manitsakitsaka ny lohantsika ato ambany nefa raha itsika riakitra any ambony ohatrany hoe lasa manome vanina reo hipetraka ato ambany ray zany devitra be zany dia nataony vavaka fibebahana tena zany natao zany mila vavaka fibebahana tsy hoe délivrance kory fa vavaka fibebahana natao zany isaoran'Andriamanitra fa resy lahatra zany le ranga tena nanotra mafy dia mafy ary nitomany izy satria nambarako azy raha an Jesosy Kristy ty fiangonana ty tsy misy olona voarara tsy hiditrato fa ovao ny anaran'le fiangonana ataovy hoe fiangonana anaranao ny apetao io zay izy mety izy am'izay dia tonga saina izy satria rehefa mandray fanahy masina mbara azy tamin'izany dia tsy maintsy manovanao ny fanahy masina manova ny fonao manova ny sainao manova ny fijerinao manova ny fiainanao zany fanahy masina zany fa tsy misy olona mandray fanahy masina ka tsy miova zany izy mandrava ny hevitra ny fisarahana zay ry havana araka an'izany raha misy anoany mbola tratran'izay dia anjarantsika ny miteny fa ny fanahy masina rehefa tonga tao nayota tsy mayota very koa tonga tao nayota dia nanova ary lasa nampitambatra mihitsy na i Samuel mpaminany lehibe na ry Davida na ireo iraka na i Saul dia lasa
nitambatra tamin'ny toerana ray ary zay mahatonga atsika zao zany mitambatra toy izao satria nampiresin'Andriamanitra navoron'Andriamanitra zany tsika amin'ny toerana ary zay mahatonga atsika miomana tsara satria ny any amin'ny lanitra dia ny lanitra fomba fitenay mahajangany lanitra io tsy vidina nefa kosa tsy azo bojo tsy azo gratuit zay zany lanitra io tsy vidim-bola fa tsy azo bojo zany io tsy gratuit fa tsy maintsy misy ezaka ataonao zany meteza anao iasany fanahy masin'Andriamanitra ary efa io ny manorotoro fovatsika lasa fonofo zany ary lasa mafinahitra ny fiombonana tsara ny fiombonana noho izany ny fanahy masina araka an'izany roa nambarako teo ry havako malala tambatra izy ireo dia mandrava ny hevitry ny fisarahana zany ary manefy ny olona ho tsara ny toetra tsy manjary ny Saul teo aloha lasa toetra tsara taty afara kanefa mo vokatry n'izy nanana ny safidiny ary zay ihany tsy diran'Andriamanitra Andriamanitra dia tsy manery olona misafidiny fa manome malalaka izy fa noho ny safidiny dia mbola nikendry izy ny hahafaty anty Davida ty hatrany hatrany araka an'izany avako malala izao fanahy masina miasa zao hoe tonga hatrany amin'ny jentilisa any amin'ny jentilisa any Andriamanitra no mandeha ao Nayota araka an'izany eto Madagasikara koa tahaka an'izay vao teo zay sy pastera mifampiresaka ao anaty miresaka amin'ny pastera Solofa dia mbola manao fandaminana any amin'ny toerana zay voasambany zay toerana tsy azo idirany fivavahana izao ny problème ohatsika mbavaka zany satria mifandraika am'izao hoe resaka toerana idirany filazantsara rehefa andeha zany reo mpiantafika reo zany andeha reo olona andeha ivavaka am'izany toerana am'izany be marazany dia nitendry olona reo hoe raha nareo ka mitondra baiboly zahay tsy mitondra nareo fa ajanony baiboly nareo dia hoentiny amin'ny lakana zany nareo nefa olona andeha ivavaka tsy avela mitondra baiboly ino madikan'izany tsy efa faharesena sady tsy mety zany fa tsy maintsy miezaka mitondra mbavaka satria izay zany sitrik'Andriamanitra ary amin'ny toerana tahaka an'izany ilaina ny fijoroana vavolombelona satria Andriamanitra rehefa miasa tsy maintsy manova atsika ary zay ry havana ho antsika eto Madagasikara mbarako teo be dia be ny toerana ary za efa tsy sasatra miteny amintsika fa ny anay zany raha fianakaviana zany mbola izao rery zany no mivavaka aminay hatram'izao mbola izao rery fa ny ankamarony mbola tsisy manao an'izany fa tena mbola ao anatin'ny fanompoan-tsampy izao zany nataon'ny fianakavinay rehefa mba namangy tany zao tamin'ny nitondra zanakanay maty zany sady nitondra izy maty nandeha andevina tany fandevenana spesiala mihitsy natao satria maha-spesiala azy tsy dia fandevena loatra ny tena nitondrana azy nandehany fa tena hoe anehoana voninatr'Andriamanitra ao Majunga misy fasina azo levenany tsara zaza 3 taona ino mahatondrana azy mandehany fa hoy za hoe tsy maintsy hoentina makany zany ty anaovana asa fijoroana vavolombelona efa nitondra simanza evy aty zany efa nanamboarana lakroa zany zavatra be dia be ohatra le fanaontsika reny nefa zany tsy fanaony aminay tsy azo atao zany rehefa tonga tany teny zay hoe zao hoe zay tonga tya andeha andevina ty zanako ty nambarako tamin'ny ray aman-dreniko velona papako tamin'izany mbola be dia be zany izy ireo teo an-tanàna dia hoy izy ireo hoe zahay tsy manaiky an'izany satria any aminay tsy mba misy olona matika alevina anaty tany zany hoe alatsaka anaty tany fa apetraka izy amin'ny cercueil zany mivatapaty igny apetrapetraka iny ambony kakazo fotsiny petrapetraka iny zany ohatrany hoe tranom-pandrama reny no mahita azy petrapetraka ohatran'ireny fa tsy mbola misy amin'ny toerana misy anay olona maty alevina any anaty tany zany dia tsy nanaiky zany fa ninao tsy maintsy atao an'izany nangadina ny lavaka agnatin'ny mangady lavaka sady mangady lavaka sasa tonga dia misintonangady tsy avelandreo mangady lavaka dia saoran'Andriamanitra fa voadiny lavaka dia voadiny lavaka dia nataony fombafomba rehetra nataony fomba fivavahana be dia be zany pastera naraka ny tany amin'izany avy tao bona vaovao be dia be ny pastera andeha tany ijoro vavolombelona zany reo tena enjana marina tenareo teo zareo dia izaho ihany koa hoy zareo hoe anareo tsy mahazo satria zany fomba anay ihany ny ray aman-dreny raha zazany maty tsy mahazo mandevina ary tsy maintsy mipetraka ny tanàna zay tsy mandeha zay ho natonga andeha andevina satria toerana mbola maizina tsisy filazantsara zany nandeha zany zay ary nanao ankanjo fotsy tahaka fanaontsika hoy izy ireo hoe tena lefaka mariny Bruno Vato tena lasa dala jereo andeha andevina izy zaho vadiko zanakanay anankiroa dia samy nanao ankanjo fotsy zany zay dia mainty hoy zany adala zany
jereo manao fitafiana tsara be reo dia nasehonaindreo zany rehefa tonga tany tsisy olo sanandatsaka zanaka ny aty lavaka dia izahay mivady no nandatsaka azy tao anatin'ny lavaka zay mivady satria le toerana tena mbola maizina ny olo jiaby niataka ary paster naraka taminay tsy navelandrao andeha andatsaka hoe raha nareo mandatsaka anio androany tonga dia firainay anareo zany hoe kapainay amin'ny antsy anareo zany natao anay mivady no nandatsaka ny zanakay tao anatin'ny lavaka dia zahay no nanamboatra nanaro ary tsy nisaromany fa tonga dia namboamboarinay ny lamba zany dia tsy nisaromany fa tonga dia iny vatana ohatrany hoe olona matony fotsina izy zay vao avy am'izay zany nipitandrina namana vao mahajanga na nalanay teo zany satria saika anay roa zany no anao fikarakarana rehetrarehetra hatramin'ny farany fijoroa vavolombelo enjana zany anao ray aman-dreny zao niteraka mandatsaka ny zanakao anatin'ny lavaka fa tsy maintsy natao ary rehefa nody za dia tiany tena enjana satria fitorena filazantsara tiany tena enjana ama hoe toerana gentilisa tahaka nayota zany fa tsy maintsy miasa fanamasin'Andriamanitra hoy zareo hoe alao zay tantinay fa zaho ny ampisakafo anareo raha pitso ariva ka any amiko anareo misakafo misaotra tantina fa ho avy zany zahay rehefa nandeha tany zany zahay zao nataony nanomana ny sakafo zany zahay fa mialohan'ny sakafo ty ho izy misy ronono megnanareo zany ronono dia megnanay zany ronono zany amin'ny kopy zay matevina be zany kopy matevina zany dia zay moa tonga dia nivavaka Jesosy ianao mahay ianao mafantatra fa hitanao fa malaza mamosavy iny tantina iny nefa zay tsy maintsy andeha sakafo any anao mafantatra an'izany arovy zahay dia nandeha tany ao anatin' zahay isakafo isotra n'le ronono aloha teo ny eo ronono fotsy nivadika rehefa vita vavaka nivadika mainty mba nahitan'izany ve anao ronono fotsy nivadika mainty ny teny tam'izay dia zao hoe tantina misy zavatra tsy mamango ato misy zavatra tsy manjary misy mosavy io misy poison ataonao ato dia zay vao izy niaiky ary zao nataoko ravana zay ko hoe izany ve dia ho faditsony ohatran'ny Andriamanitra sa Andriamanitra no miasa rehefa zay satria le sakafo zany nataony hoe eto izy anao teny taminaka eto izy vadinao eto sanakanao zaho zeto izy moa mivezivezy mandeha any an-dakozia zany mikarakara rehefa iny tonga dia navadiko zany le sakafo ny anjarako napetrako teo aminazy teo ny anjarany napetrako teo aminaka teo dia lasa nyresaka am'izay sakafo zao mazo to hoe minana anareo ay amela anaka zany amela zao ny tanjona amin'io amony zao efa nasiny poison koa tao anatin'io sakafo io soragna Andriamanitra fa ny hinagna zany zay zavako rehefa ninana zany zahay nanomboka tsakoana zany izy angaho izy navadikinao sakafo teo izy eka oa matinao zazaza teo izy matinao zazaza teo izy naverimbery zay teny zay soragna Andriamanitra fa tsy maraina ny andro dia maty somantsara le tantininay maty somantsara izy satria le sakafo zay nataony teo io dia sakafo misy poison rehefa nanontaniana zany efa zany fomba fanaony zany ary rehefa aveo nivavaka zay isoragna ny tompo fa ny fianakaviana akaiky indrindra ny ray tampo amiko ireny mbola tsy mivavaka fa ny akoatran'izay kosa dia efa mba manomboka resy lahatra tsy kelikely tamin'ity taona ity efa mba nisy tsy kelikely fa tsy mbola makany am-piangonana fa zay araka zany avana ny asa fanamasin'Andriamanitra naneo ny vonainy amin'ny zavatra ohatran'izany any amin'ny toerana zay mbola tsy misy fiangonana zany naneo n'Andriamanitra ny vonainy any nayota any Andriamanitra no mandatsika ny fanainy mandrava ny efitry ny fisarana ny olona tokony hiady lasa ny havana no tokony hifamono lasa ny fankatia zany ataontsika ary zay ny didi-pitiavana amin'ny tompoantsika ary zay ny vokatry ny fanahy ary mazava ny voalazana amin'ny Galatiana toko 5 manomboka amin'ny andininy 12 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana be dia be tany saina ambara ao koa rehefa ao amintsika ny fanahy
dia zay revako malala dia manana fiombonana atsika mahay mifankaty tsika tsy horeraka ntsony ny mpitandrina teny hoe mifankatiava zao tsy reraka andamina ny ady araka nambarantsika teo hoe mba tazomo zay teny zay hoe tsy ady aminao satria ao aminao fanahy masina tsy ampiadinao ao aminao fanahy masina tsy ady aminao ao aminao fanahy masina ko rehefa zany tanteraka dia ataontsika paradisa kely ny tany fa nefa tsy hoeti ny paradisa koa ny fanahy masina omeny tompo atsika revako malala dia ampahirantsika ary aza manao fanahy masin'ny pentekôtista mitambatra aza mba manao fanahy masin'ny pentekôtista mitambatra izy ireo manko ny fanahy masindreo zany fomba filazandreo azo mihitsy ny pasterandreo mitena zany satria manao devitra zany ny fanahy masina anao tsy avy any ambony zany ny miainga fa avy any ambany ary zay mahatonga anay tsy maintsy mangitakitaka anay rehefa iasan'ny fanahy masina miainga avy any amin'ny tongotra any zany fanahy masina avy any ambany zany tsy ako asambainareo voangory rehefa latsaka ny orana mipoitra avy any amin'ny tany ambany any voangory miakatra fanahy masina voangorana zany ary zany tsy fanahy masina fa ny fanahy masina atsika izay nomeny Andriamanitra atsika natolotra ho antsika ka zonantsika mampiova atsika mampifandray atsika mampifankaty atsika ary mandrava ny hevitry ny fisarahana dia ilay fanahy masina izay nahatonga ny olona afaka nifandray fiteny na dia tsy mitovy fiteny aza tamin'izany fotoana zany ilay fanahy masina ny tarenafo nipetraka teo ambonin'ny lohan'ny apôstôly sy ny mpiandry rehetra ny vory tao Jerosalema izany ilay fanahy masina meny tompo atsika mba manana an'izany ve ianao mba ao aminao ve izany za mino maromaro ny avana fa tena nananao zany ao aminao zany ary io fanahy masina ao aminao io hanovanao io ka raha ianao lekizitim-belona io ho lasa mahafinaritra anao monomboka zao io anao mikitakitana io tena olona tena niatrika marina ny herinandro ny fanahy masina anao ka na dia ny olona tsy taty aza anontany tena hoe ovina indray ny misy ny herinandro ny fanahy masina tsy hainy zany tsy fantany zany dia hoy izana hoe mbola misy amin'ny herintaona ka tongavanao fa hovany tompo tahaka ny nanovany azy ao koa ny anovany anao zany no zany avana meteza hovany Andriamanitra handray ny fanahy masina fa ny fanahy masina vonona mandrakariva ny tonga amintsika satria i Jesosy no maniraka azy ilay milaza hoe indro manina ozy izy efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy men'ny feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko zany tompo mandondona aminao zany ankehitriny nomena anao zany fanahy masina dia tonga ao aminao zany izy ary miara-miasa aminao mampahiranao sy miaro anao ka na dia nitoerana any amin'ny maizina indrindra aza dia tany no nisehon'ny fanahy masin'Andriamanitra ny asa nampiravona ny disadisa ary nahatonga fandriam-palemina sy filaminana tamin'ireo mpanompony azany fanahy masina koa mbola miasa amintsika mandraka ankehitriny koa ny tompony hitay atsika ka meteza anao araka nambara teo mba andrava ny hevitry ny fisarahana ary indrindrandrindra meteza anao mba hatonga anao olona voatefin'ny fanahy masina ka ho lasa olom-baovao ny vonatrany ho azy Andriamanitra iryany fa ny fahasoavana kosa hitoetra sy anjaka amintsika mpanompony mandrakariva amen. Na zany tsy atao olo haka nambara ngamba tonga dia toizantsika mbesika fa zany sina fianao orga tsony fa dia ny fotoana mandeha ihany tsy atao tahaka ny TDF maly hoe atao SMS fa raha misy manana fanontaniana zany mbola manam-potoana kely atsika zany zao fotoana zany afahana manao zany raha misy zany ao raha misy tsy misy zany eny ary rehefa tsy misy ndao arytsika hivavaka ray masina sy marino ilay fanahy masina nomenao tokoa tsy tamin'ny andro ny apôstôly ihany fa efa trany aloha tamin'ny andro ery Saoly ery Davida ery Samuela dia efa niasa zany fanahy masina ho Andriamanitra zany ka nanova ny fijery nanova ny toe-pony Saoly izay nitady andravarava amiravira andatsakaina any Davida ilay tsy nanao eloka akory fa nanampy azy mihitsy aza tamin'ny asa mpanafahana ny vahoaka teo ambany vahoan'ny Filistina tompo Andriamanitra izao koa zay dia misaotra anao satria raha tany Naiota no niasa ilay fanahy masin'Andriamanitra tanànany Jentilisa eto Madagasikara ankehitriny mankasitraka tompo satria ny elimpatra ny filazantsara tonga any ambany vohitra amin'ny lavitra indrindra any amin'ny dezaka indrindra dia maheno ny filazantsara ankehitriny
amin'ny alalan'ireny mpanomponao irahinao ny evanjelista ny mpitory filazantsara rehetra na iza manaiky hitory filazantsara dia resy lahatra ny olona maro ny olona babon'ny filazantsara ary amin'ny tinosondrazana ity ankehitriny dia fa maro ny olona manompanao Jesosy Kristy fa ny any amafisanay kosa angatahinay indrindrandrindra trany atrany ny afahanay tsy ny hoe miaino fotsiny amin'ny teninao Andriamanitra fa ny ampiatrany zany ary ataovy matoky anao zahay amin'izay sarotra indrindra aza satria rehefa fanahy masina no miaraka aminay izay tsy vitan'ny olona mihitsy no asainao ataonay ka vitanay zany ataonay zany tanterahinay zany ry Tompo mivavaka zahay ho an'ity fiangonana eto amin'ity fitandremana isotry fitiavana ty tariny ny mpitandrina sy nofo mivady sy ny tompona andraikitra rehetra ianao Andriamanitra no anampy azy ireo satria makadiry sarotra ny asa fa matoko zahay ilay fanahy masina no hiasaka hatonga ny mpino rehetra ho mpino mankato ho mpino manaiky ny tenao Andriamanitra ka tsy ho sasatra tsy ho reraka ntsony ny mpitarika fa andeha mora foana satria mino maromarina zay fa ny mpitandrina eto tsy hoe mpitandrina mpiandry bengy fa mpitandrina mpiandrondry ka raha mbola misy manana sarisary toetrany bengy manoto ny namany mandratra ny namany foana ny asana dia ovay mba ho lasa ondry avokoa izay ho tandreman'ny mpanomponao ka izy ireo dia samy miaraka irohatra ho any amin'ny lanitra rehefa tonga ny fehitrandro izay voatendry tsy maintsy akaranay ho any dia manao zany vavaka zany Jesosy amin'ny anaranao zahay ary soragna anao ny amin'izay vita sy ny mbola ataonao anay tsirary avy ankehitriny sy ho mandraka zay dia ho anao rery ny dera sy ny laza vonahitra anery mandraka zay tiana Jesosy malalo ny manakambana zany vavaka zany amin'ny vavaka nampianaranao nefa ny manao hoe rainay eo izay nandanitra ho amasiny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao neny sitraponao ety an-tany tahaka ny andanitra meoniny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana azy meloka taminay ary za mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen.